avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Hatsaraina ny serana tsambona ny tsiranana. Andrasana ny valiten'ny filoha frantsay mikasika ny fitakiana fanavoanana ny trosan'ny teleferika. Ho ny filoham-panjakana nanao tatitra ny fionana tamin'ny filoha frantsay tany Paris. Natolotry ny solotenany masovoan'ny Rosia ho amin'ny Madagasikara androany ireo fanampiana no ndrivodozany sisy teto amintsika. Ireo fanampian'ireo izay ahitana angidim-bisy, fiarabe sy fitaovana samihafa. Tafaverina amin'ny fanjakana malagasy nanomboka ny talata teo ilay tany 3 hektara ao Mampikony. Nobidon'orinasa vahiny nandritra ny 7 taona ho ny minisitra ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Olona 12 no nahazo taratasy fampiatsona avy amin'ny zandarmaria-pirenena atao Mananjary noho ny fitoriana nataony ny ben'ny tanàna azy ireo noho ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina ny volana Desambra lasa teo. Anovelany araikitra indray ny ady eo amin'ny Pakistan sy ny vondrona Taliban taorian'ny fanafiana nataony Afghanistan ny alatsinainy lasa teo. Ny antsiprian'izay. Migadiny indray ny amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny arahaba tomboky lasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Hatsaraina ny serana tsambona tsiranana andrasana ihany koa ny valiten'ny filoha frantsay mikasika amin'ny fitakiana fanafoanana ny trosan'ny teleferika ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika omaly alina. Raha nanao tatitra ny fionany tamin'ny filoha frantsay tany la Frantsa. Ankoatrizay irosona ihany koa ny enrôlement biometrika ahafahan'ireo malagasy any ampitan-dranomasina mandray anjara amin'ny fividianana eto Madagasikara. Tany Laminarso. Ankoatra ny fiara-miasa eo amin'ny lafiny fanavozana fototra-fitrasa, isany notakiany Madagasikara tamin'ny la Frantsa, ka andrasana ihany koa ny tokony hanafoanana ny trosan'ny teleferika amin'ny tetina 250 tapitrisa euro, na 3.7 miliara ariary ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara, ny kolonely Randrianirina Mikael Ranano ny tatitry ny diany tany Frantsa omaly alina. Ity farany sy ireo delegasiona niaraka tamin'ny izay nigadona tetsy amin'ny serana mpiara-manidiny Ivato omaly alina rehefa avy nanao fitsidiana arak'asa tao la Frantsa. Ny fihaonana tamin'ny andriamatoa filoha moa zany Emmanuel Macron dia ataontsika hoe mahavelom-bolo ny fampiresahana tao. Misy ny fanasoniavana ny fiara-miasa amin'ny fanamboarana ny porny Diego izay raha tsy diso dia nangataka anisan'ny nangatahantsika ny fanafoanana ny trosa amin'ny teleferika dia efa voaraina iny dia miandry ny valiny angamantsika. Zay ny ataontsika hoe raha ohatra ka hoe fitaterana fohifohy ny fihaonana tany Fransa. Ankilany, irosona ihany koa ny enrôlement biometrika ohatra ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara, ahafahan'ireo malagasy mianatra sy monina ary miasa any ivelany mandray anjara amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Tsy ny diaspora frantsay ihany nangataka an'iny fa ny diaspora rehetra izay nihaona taminay na tany Afrique du Sud na tany Abu Dhabi dia samy mangataka ny andraisany anjara amin'ny fifidianana daholo. Dia ny firosona amin'ny enrôlement biometrika angamba ny malakilaky kokoa mba ahafahantsika manome anjanozoro zany an'ireo mpiray tanirazana amintsika ny ivelany. Zay angamba ny enrôlement biometrika mandeha. Ny hoe ho tratra sy tsy ho tratra amin'ny fifidianana zay isy eo tsika mbola mahita azy fa fanirina ny atratrarana azy fa efa mandeha ny enrôlement biometrika. Tetika asa manodidina ny 7 miopana amin'ny famokarana angovo, fanavaozana fototra-fitrasa, fanovana ny lafiny atao araka azy mirindra,
fampandrosoana ireo vondrom-paritra ny famoronana asa sy ny maro hafa ihany koa no tanterana anatin'ny fotoana tsy voafaritra ho ny filohan'ny fanavozana ny repoblika raha nanao ny tatry ny fionany tamin'ny filohan'ny vondry ny mpandraraha eto Madagasikara na ny GEM sy ny filohan'ny midif international tao Frantsa ny andro ny 4 febroary lasa teo andrasana ny vokatra ireo fiara-miasa ireo ho tombontsoa ambony ny firenena. Fa miresaka an'izay fiara-miasa Madagasikara amin'ny any ivelany izay hatrany natolotry ny solontenany mahazovoan'ny Rosia ho amin'ny Madagasikara androany ireo fanampiana nondrividoza ny sesy teto amintsika. Ireo fanampian'ireo izay ahitana angidim-by azy fiarabe sy fitaovana samihafa androany ihany nalefa avy hatrany any Toamasina ny fanampiana ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Ireo fitaovana izay ampiasana hatramin'ny fanafoanana ny asan-dahalo eto Madagasikara ihany koa. Gabain Loa. Misokatra amin'ny firenena rehetra ny fiara-miasa ny fitondrana fanavaozana rehefa hita fa hitondra ny tombotsoa ny Madagasikara sy ny Malagasy hoy ny filoha mpanjakana kolonely Randrinirina Mikael isan'ireo firenena vonona anampy any Madagasikara ara-piarovana ara-tsosialy sy ny sisa ny Rosianina. Androany natolotry ny fanjakana Rosianina tamin'ny alalan'ny solontenany eto amintsika ireo fanampiana ahitana angidim-by roa camion misa enina sy sakafo isan-karazany miaraka amin'ireo fitaovana samihafa. Politika ny efa nifiditsika hatrany ambolohany mihitsy ny sokatra mirehetrarehetra indrindra fiara-miasa hanome tombony ho an'ny vahoaka malagasy dia raisina tanandroa daholo. Zay ihany nasehontsika androany nandraina avy any amin'ny fanjakana Rosianina atsika ireo camion izay azontsika ampiasaina amin'ny fitaterana ny fanampiana ny Toamasina. Azontsika ampiasaina koa ireo amin'ny fitaterana ny miaramila ny amin'ny toerana izay editsika amin'ny inona moa amin'ny fangalarana amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny asan-dahalo toy izany koa ireo helikoptera ireo irarina mba hanampy ny tafika malagasy sy ny gendarmerie izay miasa mafy any toerana amin'izao fotoana izao ary tsy ampy fitaovana. Androany ireo dia efa makany Toamasina na ny helikoptera na ny camion makany Toamasina mitatitra izay azony taterina aloha amin'ny fanampiana alefan'ny Toamasina rehetra. Io mandeha androany raha tsy diso aho efa ny copilote efa pilote malagasy miaramila gasy ny copilote ireo helikoptera ireo makany ny camion moa dia efa chauffeur-ntsika no mitondra azy. Momba ny antota taratasy atolotra ho an'ny SADC Rahapitso nitondra fanazavana ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Madagasikara androany fa tsy feuille de route na tondrozotra araka ny eritreretin'ny sasany tahaka ny mazatra hatramin'izay no omenany SADC io fa tatitra momba ireo asa vita tao anatin'ny 4 volana fa ihany koa ny famintinana ireo chronogramma ho tanterahany fitondrana fanavaozana. Tsara ho marina aloha ary tsara tonga dia apetratsika manomboka androany fa tsy tondrozotra araka ny eritreretin'ny sasany tsy tondrozotra tsy tokony nampiasa akory an'ilay terme tondrozotra akory tsika amin'ny zavatra atao amin'ny SADC Rahapitso fa rapport no atolotra ny SADC Rahapitso. Rapport tao anatin'izay efa-bolana zay inona ny zavatra vita, inona ny dingana vita dia inona ny zavatra atao manaraka eo zay no omena azy. Fa rehefa naheno le teny diso kely hoe feuille de route dia taitra daholo ny rehetrarehetra satria matetika moa ny feuille de route ohatrany zay le izy dia tsy izay io fa rapport no aterina amin'ny SADC Rahapitso rapport milaza ny zavatra vita tao anatin'ny efa-bolana sy ny zavatra hatao aorian'izao fiaonana amin'ny SADC Rahapitso zao. Nanamafy ny filoha fa na eo aza ny fiara-miasa amin'ireo vondrana sy firenena maro samihafa ireo manaja hatrany ny fiandranany ny firenena malagasy ka tsy anaiky na obekonizaniza amin'ireo lalankizorana sy ny fanapahan-kevitra ho raisiny ny fitondrana ny fanavaozana mikasika io taratasy alefa amin'ny SADC io tazominy malagasy hatramin'ny farany izay ho voalaza ao anatin'io taridalana io ka na tiany SADC na misy tsy mety amin'ny SADC dia tsy anova an'izany ny fitondram-panjakana malagasy ankehitriny hoy ny filoha kolonely Randrinirina Mikael androany voarakitra ao anatin'ny votoatin'izany ny lalana izoran'ny Madagasikara hatramin'ny fotoana irosoana amin'ny fifidianana eto amin'ny firenena. Tsy tokony hiditra amin'ny raharaham-pirenena malagasy intsony ny filoha teo aloha Andry Rajoelina noho ny tsy fizakany intsony ny zoam-pirenena malagasy ankoatr'izay miandry ny didy avoaka ny fitsarana ny fanjakana malagasy vao afaka maka ny hafanana ny filoha teo aloha ka tokony hafainganina mikasika izay ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena tamin'ity androany ity.
Mbola miandry ny didy avoaka ny fitsarana malagasy vao afaka miroso amin'ny fanagazana ny fananany filoha teo aloha Andry Rajoelina. Hoy ny tale jeneraly ny Sampandrara misahana ny famerenana ny fanjakana ireo harena azo tamin'ny tsirariny na ny aray omaly. Eo ampiandrasana io didim-pitsarana io, tsy tokony handray anjara mifankankevitra nasionaly sy ny raharaham-pirenena malagasy intsony ny filoha teo aloha noho izy efa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony. Tsy tokony ho fanenjehana ara-politika fotsiny ihany koa no atao fady amin'ny tsirariny, hoy ny mpanao politika naneho ny heviny. Raha niatrika ny diaspora tao Fransa hoe aoka mba ngolo efa nangala ny tegna ny soa malagasy isony mba sy sabaka amin'ny raharaham-pirenena malagasy. Mazava be regny afatra regny. Zany hoe raha andefa miresaka sika dia atana samy malagasy zay. Fa ny sorategna efa ho lasa vazaha aza dimy ty androany rehefa nagnotaniny mpanao gazety ray ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fotoagna androny hoe inona gn'antony nahatonga anazy ataka nationalité français dia namaly izy hoe noho ny fitiavany ny zanany fa sy ny tena izy hoe noho ny fitiavany vahoaka malagasy. Ka izy amin'izao efa miverana ny fianakaviany dia sy tokony manabataba ny fiainam-pirenena malagasy isony aleo firenena mba lamina ary aleo firenena iroso amin'ny tena fampandrosoana amin'izay. Ka zay tiako tenena hoe avelasika zareo hiasa tonga koa zay resaka fanenjenany Andry Rajoelina zay isika fosiny zany maniry ary miezaka mba sy fanenjena ara-politika fosiny fa tena hoe fanenjena amin'ny sirara zay natao. Andrasana araka izany didy avoaka ny fitsarana ahafahana miroso amin'ny fanagazana ny fananany Andry Rajoelina fa ihany koa andraisan'ny fitsarana malagasy ny fepetra mikasika ireo fandikan-dalàna nataon'ny filoha teo aloha. Nahemitra amin'ny fotoana tsy voafaritra ny fitsarana ny raharaha mikasika ny fividianana be ny tanàna ny commune talatan'ny Volonondry raha tokony hiakatra teny anivo ny Conseil d'État anosiny maraina teo. Anton'izany ny fisina taratasy voaray ny fitsarana izay tsy fantatry ny mpisolo vava ny fisiny arany fanazavana tsy ahivina fandroany izao no nahemitra ny fitsarana mikasika an'ity raharaha ity ny antsiprian'izay. Tonga teny amin'ny Conseil d'État anosy androany ireo avy amin'ny lisitra tim tamin'ny fividianana be ny tanàna farany teo atao amin'ny commune talatan'ny Volonondry. Niatrika ny raharaha mpitsarana izay nitoriany kandida Irmara azy ireo. Raha tsy ahivina, namoaka ny tribunal administratif fa ny kandida avy amin'ny antoko tim efa nodimandry raha kotondra zaka tokony haina no lany be ny tanàna ka nahatonga ny fitoriana. Nahemitra amin'ny fotoana tsy fantatra ny fitsarana izay tokony ho notontosaina androany noho ny antony fisina taratasy tsy mazava ihany koa. Tsy tokony hanova ny raharaha mpitsarana ny fahafatesany be ny tanàna toky ho ny mpisolo vava androany. Raha tokony ho izy raha fahafantarana azy efa anetany dossier, zany hoe dossier aneta zany efa azo tsaraina. Fa ny fiemorana tahaka an'izay arak'izay taratasy voaray izay tsy fantatra hoe avy aiza ilay taratasy voaray dia tsy maintsy hijery zao hoe inona ny antony. Sy ny antonantony rehetra mahatonga an'izany fa ny tanjona dia nivoahan'ny famarinana mahakasika an'ity raharaha ity. Eto zany zay dia mieritreritra fa tsy mitombina izany fandravana ny didim-pitsarana tao amin'ny Conseil d'État izany. Ary rehefa ohatra ka zay ny zavatra mitranga satria maty ilay olona dia tsy maintsy constaten'ny fitsarana ny fisiny izay fahafatesana ilay kandida lany izay. Rehefa avy eo amin'izay dia constaten'ny fitsarana ihany koa ny fisiny ny fabanga-toerana eo amin'ny andraikitry ny maire ny talatan'ny Volonondry ary dia miroso amin'izay ny fanjakana zany amin'ny fanendrena PDS. Fandrono zao no nahemitra ny Conseil d'État ny fitsarana ity raharaha talata Volonondry ity. Tranga mampiayay ho ny fianakaviany be ny tanàna efa nodimandry ka anaovan'izy ireo antso ny hijerena akaiky ny raharaha. Ankoatra izay, nisy ny fifamaliana teo amin'ireo mpanaradiany be ny tanàna voafidy efa nodimandry sy ireo mpanaradiany mpitory kandida Irmara tetsy amin'ny fitsarana an-tampony anosy manoloana ity raharaha ity androany. Miroso amin'ny fananganana ny paikadym-pirenena momba ny fiarovana ny angon-drakotra amin'ny nomerika na stratégie nationale de cybersécurité isika eto Madagasikara amin'ity taona 2020 ity. Nofarana androany ny atrikasa nasionaly hanandiniana andrafitra natanterahana izany ka vinavinaina ho vita amin'ny volana Martsa ny fandrafetana ny tahirikevitra hoentina managa an'ity stratégie nationale de cybersécurité ity. Ny antsiprian'izay taterindrina fitiavana.
3.7 ny naoty azony Madagasikara mahakasika ny cybersécurité na ny fiarovana ny angon-javitra amin'ny nomerika raha ny tatra ofisialy navoaka ny Global Cybersécurité Index farany ka nametraka ny toerany Madagasikara amin'ny laharana manodidina ny 20 makany amin'ny firenena maneran-tany. Ity naoty azo firenena malagasy ity izay midika fa mbola ambany ny fahaizana miaro ny rafitra nomerika amin'ny données na ny angon-drakitra, ny olona, ny asa, ny compte sy ny volana amin'ny fanafiana na ny loza teraky ny fampiasana internet eto amintsika raha oharina amin'ny firenena eran-tany. Tsy dia hoe misy point de blocage fa ataontsika hoe somary taraiky angambantsika ny démarrage. Ary zao ilay izy mila enjehana satria hitanareo ny digitalisation efa anisan'ny tena mandeha mihazakazaka be eto amintsika. Noho izany zany tena mila tsika sensibilisena ny olona atsika ny tambazotra sosialy rehetra ny zavatra mitranga tsy teknika fotsiny tsy le cybersécurité fa tena resaka comportemental aza zarazaraina ny login ny mot de passe aza zarazaraina ny sarinareo ny sarin'ny ankizy satria le attaque tsy voatery avy any ivelan'ny orinasa na ivelan'ny Madagasikara fa indraindray le izy avy ao anaty orinasa ihany no mety misy manao modification na données na zavatra ohatrohatr'izay. Ifankatoa ny fifanarahan'ny vondrona afrikanina momba ny cybersécurité sy ny fiarovana ny angon-drakotra manokana ny Madagasikara ny taona 2022 mitoy ny ezaka amin'ny fanamafisana ny fiarovana nomerika manoloana ny elokanabaka na ny cybercriminalité miroso amin'ny fananganana ny paikady-pirenena momba ny fiarovana ny angon-drakotra amin'ny nomerika na ny stratégie nationale de cybersécurité 2022 hatramin'ny 2023 isika eto Madagasikara manomboka amin'ity taona ity. Nisy araka izany atrikasa nasionaly misa efatra ny tanteraina izay ndigana hoentina mandinika ny drafitra sy ny fomba ananganana ity paikady-pirenena momba ny cybersécurité ity ny aranina tamin'ny CRT Madagasikara. Zava-dehibe ny fisiany izany ampihenana ny ambana samihafa sy irosona mialoma manoloana ny fanafiana alatra fanakorontanana fisolokinana loza teraky ny fampiasana internet. Amin'izao fotoana izao zany efa misy zavatra ihany ataontsika amin'ny resaka cybersécurité fa mbola tsy mirindra tsara le izy ary araka ny teneniko teo zany misy fomba fanao tsy maintsy arahana avy any ivelany ahafahana notean'ny Madagasikara au niveau cybersécurité. Tsy azo adinitsika fa ny resaka espace numérique dia tsy misy frontière zany hoe ny raha misy zany lesoka niveau cybersécurité eto Madagasikara dia mety misy fiantraikan'izay any amin'ny firenena hafa. Dia noho izany zany ny firenena rehetra manana stratégie nationale de cybersécurité. Vinavinaina ho vita tamin'ny farany volana martsa ny ango-kevitra hoentina manangana ny paikady-pirenena momba ny cybersécurité 2022 ka hatramin'ny 2023 amin'ity atrikasa nasionaly ity. Taorina izay atolotra ny tompona andrakim-panjakana voakasika izany izay anapa-kevitra farany amin'ny fankatoavana azy. Tanjona ny atratra ny naoty 5 amin'ny 10 rehefa vita ity paikady-pirenena ity momba ny cybersécurité ity. Tafaverina amin'ny fanjakana malagasy nanomboka ny talata teo ilay tany 3 hektara ao mampikony anobidony ny orinasa vahiny nandritra ny 70 taona ho ny minisitra ny fanajariana ny tany sy ny raharatany tamin'ity androany ity. Ezaka manaraka ataon'ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana ny izaran'ireo tany ireo ho an'ny any an-toerana amin'ny alalan'ny ODOC na ny opération domaniale concertée raha ny fanazavana Gabain Loano mitaritra ny Antsipriana. Ankoatran'ilay tany Aosakatinosy be, ny vaha ihany koa ny olan'ny tany 3 hektara izay ny fanolana ny ponina ao Ambotoaka distriktin'ny Mampikony sy Antsaronala distriktin'ny Port Berger tamin'ny orinasa iray hoy ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny raharahany tany Général Lilson René de Roland Androany. Navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Mampikony ny didim-pitsarana mampiverina io tany io amin'ny malagasy rehefa nobidony groupe Sokota nandriditra ny 70 taona. Io tany 3000 hectares dia nibodony groupe Sokota tanatin'ny 70 taona. Tanina Colombo mbola tany amin'ny fanjanahantany dia niseho tompony ny groupe Sokota. Niady zany reto vahoaka reto tamin'ny groupe Sokota. Sokota moa nanana ny acte de vente, nanana titre 12 amin'ireo velarantany 3 hectara.
rehefa nijerena zany dossier hitako tamin'izah gouverneur fa fo zah io acte de vente satria 10 taona talohany 87 vicaire maty ahoana moa olona efa maty tagny 5 ans après misy acte de vente nazahoana anazy resy tanteraka zany ny groupe Sokota atsika miteny zao io didi-pitsarana io izay manafoana an'ireo titre rehetra noforonan'ilay orinasa 23 taona lasa ary ihany koa mamerina indray ny tany ho an'ny fanjakana malagasy niaina tamin'ny fampirorohona ireo vahoaka mivelona tamin'io toerana io nandritra izany fotoana izany niara-ny fanenjaina sy fampitahorana samihafa misy amin'izy ireo nandositra ka tsy mbola tafaverina hatramin'izao rehefa nenjaina sy nampitahorana ho gadraina noho ny fijoroana ny ady sy ny aro ny tanindrazany nivoaka tokoa ny didy nanafoana ny titre foncier rombiny folo misy rombiny folo titre foncier io ary velarantany anatin'io dia 3,000 hectara latsaka kely misy tokatrano 3,000 mahery mivelona amin'io tany io tena fotom-piainan'ny olona tokoa zany anatin'io tany io satria ao ny fotom-pivelomany ao ny fiainan-davanandrony eny hatrany amin'ny fahasanrazany ary anatin'io tany io ka tonga eto zahay velim-pisorana totoa aminareo ministry ny fanagnantany handrindra ny lehibe ny fanavaozana eto Madagasikara fantatray tsara be fa misy tato raha miova hela zay nijaliana rombony angatra injehy ny vono karaha magn'ologno tifiry fa nazo zahay epizany tsy mety tanteraka izy eketo totalitaire eketo ravoravo zahay araka ny fanadahadiana sy ny fitsirihana nataony sampandraharaha miady amin'ny kolokolo eo anivony ministera ny fanajarinany tany sy ny raharahantany dia sandoka avokoa ireo titre rehetra sy ny taratasy tamin'io velarantany io antony nandraisana an'izao fanapahan-kevitra ny rahana tamin'ny fitsarana izao hizaraina amin'ireo mponina any antoerana amin'ny alalan'ny etsika odoc na ny opération domaniale concertée ity tany ity raha ny fanazavan'ny ministra androany tsy hevina fa nidina tany mampokoa ny ministra général Lilson miaraka tamin'ny talemisahana ny fampiroboroboana ny fahitsiana sy ny mangarahara eo anivon'ny ministera ny fanajarinany tany sy ny raharahantany ny 5 desambra 2024 teo ka nahafahan'ireo tompon'andraikitra nijery ifotony ny tena zava-misy marina tao amin'ity toerana ity ka izao voavaha tanteraka izao natao omaly teny amin'ny radisson blue ny andian'ny fatelon'ny prix RSE Revel c'est lauréat karakarainy inoveo orinasa maro no nandray anjara tamin'izany ka 13 no nahazo mari-pankasitrahana nahitana fivoarana lehibe ty andian'ny fatelo ty oarina tamin'ny andian'ny faharoa ny tompon'andraikitra Entsoro Asoary Malala no mitaritra ny antsiprian'izay Totosa omaly teny amin'ny Radisson Blu ny 3e édition du prix RSE relève ses lauréats izay karakarainy innoveo ary ao anatin'ny programme Clinvest avy amin'ny vondrona européenne izay manohana ny fandrarana eto Madagasikara. Orinasa maro no nandray anjara tamin'izany. Ireo orinasa izay mandray anjara mavitrika amin'ny fanovana ny toe-karena eto amintsika ary 20 no voafantana tamin'izy ireo ka 13 no nahazo mari-pankasitrahana. Efa miha mivoatra tsikelikely ny andraikitra sahan'ny orinasa. Ny be ireo mpandray anjara tamin'ity andiany fahatelo ity raha oharina tamin'ny andiany voalohany hoy ny mpitantana sady mpamorona ny innoveo. Ny voatra zany ny fandraisana andraikitra ny orinasa. Hitantsika fotsiny zao raha resaka raha oharintsika zao tamin'ny première édition prix RSE sy ny 3e édition tena triplé mihitsy ny candidatsika mandray anjara. Zany hoe manamarika zany zay ary hita tao anatin'ny dossier voaray ihany koa fa mihamatotra ny engagement RSE any entreprise satria efa tena mipetraka ao anatin'ny tena hoe stratégie an'ilay entreprise mihitsy fa tsy hoe zavatra hoe action kely atao mitokatokana fa tena hoe mifandray amin'le tena asa amin'ny ankapobean'le orinasa, manana draftra, manana plan d'action, manana budget. Dia hitantsika ihany koa moa tao anatin'izay 10 taona zay mety ho resan'ny ministera ihany moa zay fa anisany ihany koa zava-dehibe hitantsika moa ny fametrahana ny stratégie nationale RSE zay afaka resahany ihany rehefa aveo zay afana ihany koa miaraka manohana sy manampy ny orinasa ihany koa zany mametraka rafitra ahana tena mamaritra hoe namarina moa ny atao hoe RSE fa ohatry ny ahoana ny RSE eto Madagasikara satria tsika
tsika tsy hoe anao copier-coller ohatrany ahoana ny any ivelany sy ny any amin'ny norme fa tena hoe zavatra adapté amina contexte zany. Anisany ny andrainjara tamin'izao etsika izao ny avy eo anivony ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy, ny ministera ny fampiroboroboana ny industrie sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina, ministera ny jony sy ny toe-karena manga, ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana ary ireo syndicat industrie de Madagascar. Fitaovana izay ahafahana mahita ny fomba fijeren'ilay orinasa fa ihany koa fotoana mba ahafahan'izy ireo mampiseho ny maha izy azy eo amin'ny sehatra ara-barotra anatiny na RS-pirenena izao etsika izao. Le RSE zavatra anankiray tsy voatery izy io fa fampirisihana. Io zany no ohatrany hoe zavatra takina. Le entreprise no mitaky an'izay mihitsy mba ahafahana mahita hoe aiza ho aiza izy eo amin'ny sehatra na anatiny na RS-pirenena ara-barotra zany. Manahoana sy manahoana mety hoe fomba fijery satria ty anankiray ana communication ngeza be ihany koa io ary fitaovana anankiray ijeren'ny olona hoe manahoana sy manahoana fomba fijerin'ilay orinasa amin'ireo andro ngeza be anankitelo ireo tontolo iainana, resaka ara-sosialy, ara-ekonomika. Ny prix RSE dia mari-pakasitrahana manan-danja omena no ireo tetikasa mendrika ataon'ny orinasa malagasy eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Ny fanohana ny vondrona eropeanina dia nahafahana nandamy masina piroborobo ny RSE eto Madagasikara. Anisan'izany ny famokarana boky torolalana 3 isaky ny lohahevitra, ny fametrahana ny barometra momba ny RSE eto Madagasikara ary koa famolavolana tranokala manokana ho an'ny RSE eco.mg sehatra iombonana anehoana ireo tetikasa sy zarana fitaovana ilaina raha ny fanazavana hatrany. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sedojety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Salame, anaovy papier génique amin'ilay tsara nefa mba azo azo mividina azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier génique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Neny lany papier. Tia e. Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio kokoa, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any mivarotra mahazatra anao. Takio amin'ny vidiny 700 ariary Sedo. Sedo, la douceur au quotidien. Nisafidiny marika Génie aho ary ianao koa miova ho Génie. Génie, ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte à jouer, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka izao ary takio any mpivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. Top Radio manolotra ho anao. Cabaret miavaka erana amin'ny Dilaine. Ny sabotsy valo amin'ny 20 febroary ho avy izao, manomboka amin'ny 7 sasany alina eny amin'ny Foresto Ivato. Ny tapakila dia efa azonao jifaina ao amin'ny www.ketrika.com ary eny amin'ny Foresto Ampasamadigny, Akorondrano, Bel Air ary Ivato. Tapakila misy gold 60 000 ariary, simple 30 000 ariary. Tsy fody izao ary ny tapakila fa voafetra dia voafetra ny toerana. Infoline ketrika.com 034 18 300 26. Infoline Foresto 034 99 910 99. 033 51 910 99. 032 11 910 99. Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfait maro isan-karazany. Avy agny Europe, an'le tegna top. Mina mety aminà.
aize ataontsika bobaka ho ala mega vava be yellow 2500 misy data 2,4 giga isurfena amlaminy 1,2 giga manakeriny tontolo andro ary 1,2 giga ampiasaina manomboka amin'ny 10 real hatramin'ny 9 ora maraina ny vidiny 2500 ariary montsy dia kife ho angana ny yellow 2500 tsindriony dièse 322 étoile 69 dièse na midi ram super app yes et moi yes. anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity miantso ny fanjakana hitazona ny teny nomeny ka hividiny tahirim-bariny izy ireo amin'ny vidiny 700 ariary ho andro tantsary 7,700 sy ariary ho andro Pahandrarasy Pamogady ny solitena andro tantsao amin'ny distrika na Parafaravola amin'izao fotoana izao tokony andry ary tsy aneritery azy ireo ihany koa ny sampandra samihafa amsana ny fampindramavola na ny microfinance ao amin'ny distrika raha ny antsony izy ireo tamin'ity andro anty Daniela Minoso. Taorian'ny hetsika fanairana nataon'ireo tantsaha mikasika ny vidina ny vidim-bary hovidin'ny orinasa SPM amin'ny vidiny 700 ariary ny kilony vary ho an'ireo Pahandrarasy Pamogady ary amin'ny vidiny 700 ariary ho an'ireo tantsaha mpamokatra raha ny tapaky ny dinika ny arahan'izy ireo tamin'ireo tompon'andraikitra tao amin'ny distrika na Parafaravola. Tokony andry ary tsy anera azy ireo hivatra ny tahirim-barina amin'ny vidiny ambany ireo sampandrara mpampidrabola na ny microfinance ao anatin'ny distrika antenaina hitazona ny teny nomenany koa ny ministera ny vatra raha ny antso voaray. Nisy ny fampanantenana ny vidim-bary izay nameny anay moa dia ny prix 700 ariary ho an'ny mpanangom-bokatra sy ny Pamogady 700 ariary ho an'ny tantsaha teo efa zava-dehibe zay. Manoloana an'izany dia nisy dingana izay nataonay taniovan'ireo microfinance izay nanaovany mpikambana tantsaha GCV mba nangatahana tsisy ny faneriterena satria eo am-panatanterahana ny asa ny ministera manao zavatra tsy mora mety mbola misy ny dingana maromaro izay ho tanterahana mety manasarotra ny fanatanterahana fividianana. Andrasana araka izany ny fividianany fanjakana amin'ny alalan'ny orinasa SPM izay vidim-bary araka ny vidiny fanarahana izay. Natao ho an'ireo olona efa misehatra amin'ny asa kanefa tsy manana diplôma ny VAE na ny validation des acquis de l'expérience io ihany koa ireo izay maniry ny ankatoavana ny trakefananany tetika izay vatsy ny FMFP na ny tahiry famatsim-bola malagasy ho an'ny fampiofanana ny piasa voly tetika asa ity. Doaratsika ny Antsipriana zay. Misy amintsika manana traikefa nefa tsy manana mari-pahaizana anamarinana an'izany. Nefa mba mametraka fanontaniana ve tsika fa raha zany traikefa anantsika zany no lasa tombony ka manampy amin'ny fivoarantsika eo amin'ny sehatry ny asa. Ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia manolotra antsika rafitra, tsotra ary manampy antsika. Dia tsy inona zany fa ny validation des acquis de l'expérience. Ny VAE na validation d'acquis des expériences dia fanadinana ara-panjakana azona mari-pahaizana CAP na certificat d'aptitude professionnelle. Natao an'ireo olona efa misehatra amin'ny asa nefa tsy manana diplôma na ho an'ireo izay maniry ny ankatoavana ny traikefananany. Da ireto aby ny fepetra fana magnano an'izany VAE zany 3 taogna mihoatry manana traikefa 5 taogna amina sehatrasa frigorifiste, menuisier d'outillage agricole, menuisier aluminium, soudeur sy ny installateur sanitaire. Ny tahiry famatsim-bola malagasy io fampiofanana ny mpiasa no mamatsy vola ity tetika asa ity. Nanomboka tamin'ny taona 2024 dia nanapa-kevitra ny teto amin'ny FMFP fa andeha hamatsy vola ireo tetika asa-piofanana izay eny amin'ny sehatra ny tsy miankina na le atsotsika hoe secteur informel. Le secteur informel dia ireo olona izay efa misehatra manao an'ilay asa kanefa tsy nanaraka fiofanana manokana
na nandalo sekoly manokana momba lay asa raha maka ohatsika mety hoe soudeur professionnel izay tsy nanaraka fiofanana manokana momba ny soudure ireny olona ireny kanefa tonga dia manao an'ilay asa. Maro ireo faritra voankaziky tia tetika azy ity eto Madagasikara. Nareo jiaby agny amin'ny faritra Majunga, Morondava, Toliara, Antananarivo, Antsirabe, Tamatavy, Fianarantsoa, Arivony Mamo, Ambatondrazaka ary Diogo dia samia magnatona sy manaotra agnarana amin'ny direction régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle misy anareo agny. Fa nisy ndinika ny arahandreo ministera miany famokarana sy ny sehatra tsy miankina tamin'ny mpiara-miombonanto karabola sy ara-teknika samihafa ary mibanky iraisam-pirenena tamin'ity androany anatanterahana ny tetika asa nasionaly agri business isan'ny sehatra lara-pamena na arenana ny toekareny Madagasikara ny fambolena sy ny fiompiana ho ny tomba ny mbanky iraisam-pirenena ka tetika asa misa roa ampivelarana izany no vatsiny izy ireo vola amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo tamin'ity androany tsy azo soarvelo. Ilaina ny famboarana maritra ny vokatra ara-pamboleny anatsarana ny toekareny Madagasikara raha ny tomba ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny fanadihadiana mikasika ny fidiram-bola ny tantsaha sy fandanimbola mpanjakana amin'ny sehatry ny famokarana. Araka ny tatitra manome 30% amin'ny arkarena fahobena ny PIB, 7% amin'ny vola miditra avy amin'ny fanondranana ary mampiasa 7% amin'ny mponina malagasy ny famboleny. Na izany, mbola ambany ny vokatra azo, kely velarina ny ankamaroany tany famboleny ary tsy mbola voarindra ny rotsam-pamokarana. Antonana tanterahana ny assise régionale et provinciale de l'agribusiness ampitomboana ny fampiasam-bola anatsarana ny sehatry ny famokarana. Nisy nidinika teo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny PPP na ny public privé producteur ary ny mpamady vola banky iraisam-pirenena androany nandinihana ny tetika asa fampiroboroboana ny agribusiness. Inona ohatry firy ny tany azo irahana miasa amin'ny secteur privé naovana an'ilay zone industrielle agricole, inona avy ny filière afaka atao anatin'izay. Misy orinasa madinika be dia be afaka atsangana ao anatin'izay miara-miasa amin'ireo mpambolitsika sy mpiobitsika ary misy tsena be dia be ho feno ao anatin'izay zany rehefa mandeha tsara izay fiara-miasa izay ampihenanan'ny importation na vary na katsaka na lafarina na menaka sy zavatra rehetra tsy ampy eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana izao dia izay zany no napetraka androany. Ankilan'izay mandrindra ny fampiasam-bolany mifanaraka amin'ny filan'ny governemanta ankehitriny ny banky iraisam-pirenena. Tetika asa misa roa mampivelatra ny sehatry ny fambolena sy fiompiana no vatsiny izy ireo vola amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Projet Mionge, aussi il y a le projet Riz Plus qui se focalise sur la production du riz est très important, Sofia et Alotmongour. Tetika asa Riz Plus izay mifantoka manokana amin'ny famokarana vary amin'ny faritra mpamokatra indrindra toy ny Sofia sy Alotramangoro. Eo ihany koa ny tetika asa FSRP izay mifantoka amin'ny rojim-pitahirizana sy ny fanjarian-tsakafo. Ankoatr'izay, ny famatsim-bola ilaina amin'ny fahazoana vokatra amin'ireo rafitra ara-tsakafo manoloana ireo fanamby ara-toetrandro sy ny hafa izay rehetra izay dia ao anatin'ny paikady ho fanarenana ny toekarena miainga amin'ny fampivelarana ny agribusiness. Dans le contexte de la relance économique à travers en fait le développement de agribusiness. Mbola miankina betsaka amin'ny fanafarana sakafo i Madagasikara izay misy fiantraikany amin'ny fifandanjana ny varotra ivelany raha ny fanazavana hatrany. Lahara-pahamehana araka izany ny vina nasionaly miorina amin'ny fampivelarana ny agribusiness. Tanjona kabe ny anatsarana maharitra ny fampiasam-bola ara-pambolena sy ny fidiram-bola ny mpamokatra madinika. Tontolo ny fampianarana ambony hoenitra amin'ny fanarahana ny lalàna eo anivon'ireo trano ny mpianatra l'Université Panjakana ny tompon'andraikitra hontaleny Centre National des Œuvres Universitaires androany. Ho an'Antananarivo manokana andalana ihany koa ny fandridrana ny trano fonenan'ny mpianatra eny amin'ny cité vaovao Enivato raha ny faneho-kevitra nentin'ny filohan'ny université n'Antananarivo tamin'ity androany onona saina. Efa tsy mpianatra intsony mipetraka amin'ny cité universitaire ampatrofaina ny tranon'ny mpianatra nisy namaritra ny tanin'ny université misy fanorenana tsy ara-dalàna
teo aloha izany fa ampiarina sy arahana ny lalàna manomboka izao ho ny Italiany Croix androany. Tsy afampsaraka ny toeram-ponenan'ny mpianatra sy ety amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony ety amin'ny université n'Antananarivo dia ao anatin'ny fotoana zao sika miverina amin'ny fanarahan-dalàna tsara marihana fa efa misy ny rizantena efa nisy ihany koa ny lalàna zay fampivezana fa fotoana zao ahafahantsika miverina amin'ny fanarahan-dalàna miroso amidingana tsikelikely amin'ny paikady ahafahana mandamina miverina amin'ny fanarahan-dalàna sika eo. Tsy kabaram-bola tabatra na fampanantenana ny fanomezan'ny fanjakana ny Lake Village eny Vato ho trano fonenan'ireo mpianatra ampanatanterahana izany amin'izao ny tompona andraikitra. Voangana zasany Italiany Croix miaraka ny ekipa rehetra moa nanao nidiny fotony teny nijery ny momba ny trano sy ny dingana tokony mbola ho arahana dia efa vita izay ataoko hoe fidin'ny fotony izay dia miroso amin'ny fikarakaranatsika araka ny tenin'ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Madagasikara moa dia efa natolotra ho an'ny mpianatra université n'Antananarivo iny dia tsy misy fivanany amin'izay fa miroso amin'ny fikarakaranatsika dia voaka tsy ela ny fandaminana mikasika ny trano iny Vato iny. Totosa androany ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny université n'Antananarivo sy ny Croix ho fanamafisana izay fampanjariana sy fanarahana ny lalàna amin'ny fitantanana ny fotodrafitrasa ny université izay. Vaolana ho amin'ny fiarovana maritra ny arena sy ny valan-javaboary ny famerinana ny fahefa-panjakana heditra amin'ny tsy fanarahan-dalàna ho ny minisitra tompon'andraikitra. Hamafisana araka izany ny zéro tolérance ho an'ireo mpandripaka antsokosoko ireo faritra rovana ho ny fanazavany nandritra ny lanonana fitokanana fantarana fotodrafitrasa ampitantana ny valan-javaboary MNP tamin'ity andro an'ity tsy ary Soarvelo. Iara ny tsindry samihafa ny valan-javaboary eto amintsika tao anatin'ny 5 taona faran'izay raha tsy ilaza fa tsy ny fandripahana ala sy ny fanondranana antsokosoko ireo arena Antanety sy Andranomasina. Lahara-pahamehana eo anatrehan'izany ny amerenana ny fahefa-panjakana amin'ny alalan'ireo vondron'olona eny fotony sy ny mpitantana ireo faritra arovana hoentitra amin'ny fanamafisana ny fanarahan-dalàna. Presque isan'andro isan'andro tsika mahita sokatra inona tratra isan'andro izany hoe raha miasa reny amin'ny mpiara-midadoka rehetrarehetra hoe tsy mandevitra ny fanjakana amin'ny arentsika arena reny manaraka izay koa moa hoe io koa ilay fiaraha-miasa amin'ireo partenaire technique et financier ireo vetivety koa zao tsika raha lany tao amin'ny gouvernement ny drafitra iarovana ny zavamananaina hoe biodiversity 30 by 30 tantanantsika ny zavamananaina mandritra ny 9 taona manaraka izay financement ngeza be izy io iarahana koa amin'ny mpitantana valan-javaboary eo Madagasikara izany hoe ny fanjakana ankehitriny izany vonona amin'izay fiarovana ny zavamananaina antsika izay ary farany teo moa hitanareo koa reny valan-javaboary na statut temporaire reny mila fahaiza mitantana ny fanaraha-maso ny valan-javaboary noho ireo tsindry samihafa ireo ho an'ny MNP na ny Madagascar National Parks ifehezan'izy ireo izany ny fananana centre opérationnel ankoatra izay ny traika efa maro lafy amin'ny fanasongadinana ireo faritra arovana ho sehatra raha-toekareny ny firenena. Dia ny atao hoe ireo mpisehatra rehetrarehetra amin'ny fizahatany ny agence de voyage, ny restaurateur, ny hôtelier, ny mpanao location de voiture rehetrarehetra ary indrindrindra koa ny guide izay tena hoe olona avy any fotony izay omeny Madagascar National Parks fiofanana dia tena misitraka an'izany izay ny ataoko hoe sy ireo atao hoe asa entin'ny valan-javaboary indrindrindra ny fahavelomantsika olombelona amina tapitrisany tsy voavidy vola ny zava-tsoa entina. No tanterahana androany ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny fantarana ny tranobe ny MNP natria ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Etsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 530 taona ny joroany ity fikambanana mitantana faritra arovana eto Madagasikara ity. Lafambavao hafa sarotra ny asa fampianarana ho an'ny sekoly Mampiaty noho ny fisindreo ankizy manana fahasembanana ao aminy. Mendrika hianatra amin'ny sekoly tsara kalitao izy ireo ho ny fikambanany iray miantoka ny fandrosoana ny zanaka malagasy mianatra ary isan'izany ireo manana fahasembanana. Tojondrina Tahiry. Mendrika hianatra amina fotodrafitrasa tsara sy kalitao-mpanam-pahaizana mendrika ireo zaza malagasy mianatra amin'ny sekoly Mampiaty izay mandray ireo ankizy manana fahasembanana hoy ny fikambanana Mampiaty so handika de Madagasikara.
izay misehatra amin'ny fampidirana sy ny fanohanana ny ankizy sy ny tanora manana fahasembanana an-tsekoly amin'ny alalan'ny fanabeazana mampiaty. Singanana manokana amin'izany ireo ankizy jamba sy manana fahasembanana ara-pahitana izay tezaina sy hofaniny izy ireo. Tsy maintsy toronina foana zany zay zavatra atao satria le ferno enony rehefa le mampianatra reo miaraka aminay zareo zay no mahasamihafa. Tsy manoratra fotsiny izy zany, ny ankizy manoratra rehefa mandray noty fa ny anazy mihaino fotsiny izy zay foana ny tena ataony eto aminay. Ohatrany hoe tsisy mahasamihafa aloha fa ohatra rehefa zatra ny ankizy hoe raisiny ohatrany mitovy amin'ny tenany ihany fa rehefa ohatra hoe mivoaka dia tantanany ankizy na hoentin'ny ankizy milalao miaraka amin'ny ankizy no atsaraina ny iviterana AI2M Antalamohitra izay andraisana ireo ankizy mananjo hianatra ao anatin'ny tontolo madio sy miendrika ny mpianatra na dia avy amin'ny fianakaviana marefo aza izy ireo hoy ny fanazavana satria miendrika tontolo manampy amin'ny fianarana sy fahombiazana ny ankizy tsirairay. Zay no mahatonga anay hiteny hoe aleo zany ny jamba ary rehefa mikarakara ny jamba tsy maintsy misy fitaovana ary fomba eo avela ny mpampianatra mianazava aminareo ny tsipriny iny zay fitaovana ampiasaina. Ireo ankizy ireo tamin'izy miditra teto dia tena ankizy manana multi handicap, tsy mahay miteny izy, sahirana izy na mandeha ary, sahirana ihany koa izy na mihinan-kanina, sahirana ihany koa izy ara na misasa. Misy zany adidy sy andraikitra tsy maintsy ataonao mampianatra n'le ankizy ireo fa tsy vita ny resaka fampianarana ihany fotsiny be izy. Misy ny taranja iarahan'ireo ankizy manana fahasembanana ara-pahitana amin'ny mpianatra rehetra. Misy kosa azy ireo manokana ny sofina ny tena miasa, misy kosa ilaina fitaovana manokana. Miezaka manatsara trano ny kalitaon'ny fampianarana omena ireo ankizy ny fikambanana. Mitomby isy ireo ankizy manana olana eny amin'ny fitsarana noho ny olana ara-tsosialy mpisihatra amin'ny fitazana sy fandraisana ny tanan'ireo zaza. Manoloan'izay nanao hetsika ho fanehoana ny fanilikiliana mahazo ny ankizy ka mahatonga azy andika lalàna ny fikambanana misihatra amin'izay iray tamin'ity androany ity. Ilaina fiarah-miasa avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny fitazana ireo ankizy indrindra amin'ny fametrahana ny fodo-drafitrasa mifandraika amin'izay Entsora Soary Malala. Mbola misy arahitana fitombony hatrany ireo ankizy manana olana eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana avy amin'ireo mpisehatra amin'ny fitezana azy ireny. Avy amin'ny olana ara-tsosialy no maro amin'izy ireo. Anisan'izany ny fahantrana. Avarina mitady vola ny ray aman-dreny ka tsy manana fotoana ho an'ny ankizy intsony ifampiresahana. Anisany misehatra anatin'izany ny Association Grand Urdinement izay miara-miasa amin'ny ministera ny fitsarana sy ny vondrona Europeanina sy ireo maro hafa. Manoloana ny olana io dia nanatanteraka hetsika izy ireo izay nampitondraina ny loha-hevitra hoe andao hivoatra nanehoana ny tsindry sy ny fanilikiliana mety mahazo ny ankizy ka mahatonga azy madika lalàna. Raha iresaka isika hoe ankizy manana olana amin'ny lalàna mahery ny 7% n'ireo ankizy ireo no victime za resaka fahantrana zay zany ny contexte. Eo ihany le fahantrana fa eo anivon'ny fianakaviana ihany koa ny ankamaroan'ireo ankizy ireo dia manana olana ara-pifandraisana amin'ireo ataontsika hoe ray aman-dreny tsy ampy ny communication an-tokantrano dia izany rehetrarehetra izany anisana hoe manasarotra ny fitezana ihany koa. Ireo moa zany hoe ankizy manana olana amin'ny lalàna everitsika hoe auteur fa amin'ny lafindray ihany koa victime zavatra iainany, victime en contexte, victime en pauvreté. Anisany hoe plaidoyer ataon'ny ankizy satria anisan'ny fiovana ty ho an'ny mapetraka hoe tsy ny olon-dehibe foana no manao ahitaky ho an'ny zon'ny ankizy fa mba ny ankizy misy no acteur an'izay plaidoyer an'izay. Anisan'ny C8 ato ny resaka danse, ny théâtre, ny poème, ny resaka slam fa ny tanjona dia tsotra hoe ampitan'izay message zay eo amin'ny tompony andraikitra satria ataontsika hoe responsabilité partagée no mahatonga an'ireo ankizy ireo ataontsika hoe nandika ny lalàna zay. Sarotra ny mitaiza ireo ankizy hoy ny avy ao anivony akany avoko varavohitra. Izy ireo izay mitaiza ireo ankizy vavy manana olana amin'ny fitsarana ary nahitana fitombony be izany tamin'ity taona ity raha ny fanazavana. Ankoatra io dia anisany olana lehibe sedrain'izy ireo ihany koa ny tsy fahatomobana ny foto-drafitrasa izay anaovan'izy ireo antso avy amin'ny fitondram-panjakana. Hatreto aloha izany dia tena hoe olon-tsotra tsara sitrapo no tonga manampy anay
kanefany a tena hita hoe tena mila fanampiana be zay amin'ny fotodrafitrasa simba ao aminay io dia izay zavatra tena hoe vitan'le olotsotra sy ny fanampiana tsotsotra eny ihany aloha zany hatreto no ezahana renina fa amin'ny ankapobeny moa le tena hoe tena fotodrafitrasa ngeza be a mbola ilanay fangatahana mbola ilanay ny tsara sitrapo azy zay afaka manampy anay hatrany 5 ny ankizy ao aminay mariana moa zany fa ankizy vavy ihany no tezainay sy beazinay ao dia 5 nisan'izy ireo amin'izao fotoana izao tena nisy fitombony be da be satria amin'ny ankapobeny zany eo amin'ny 40 eo moyenne zay fa tamin'ity taona ity zany tena hita hoe nisy fiakarany nisan'ireo ankizy ireo raha tsy ivona ny zaza manana olana amin'ny lalàna dia ireo ankizy tafiditra amin'ny raharaha ara-pitsarana noho ny fihetsika na toe-javatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna matetika izy ireo dia avy amin'ny tontolo marefo hiara-ny fahantrano tsy fahampiany fanabeazana na tsy fisiny ny fanaraha-maso sy fanohanana avy amin'ny fianakaviana tsy tokony ho saziana fotsiny anefa ireo zazy ireo fa ilaina indrindra ny fanabeazana fanarenana ary fanohanana ara-tsaina sy ara-tsosialy mba hanampiana azy hiverina amin'ny lalana tsara ny fiarametana ny fianakaviana ny sekoly ny fiarahamonina ary ny fanjakana no antoka ahafahany zaza manana olana amin'ny lalàna miverina ho olo-pirenena tompon'andraikitra sy mahasoa ny fiarahamonina olona 20 no nahazo taratasy fampiatsoana avy amin'ny zandarmariam-pirenena atao mananjary noho ny fitoriana nataony ben'ny tanàna azy ireo mikasika ny fihetsikehtsehana nataon'ireo mponina ny volana desambra lasa teo no anton'izay fitoriana izay raha ny farazavana trany Ontsoa Fifaliana. Tawariny etsika fitakina fialan'ny ben'ny tanàna atao amin'ny komina Ambodiary Safary distrika Nosvarika olona misy 20 no nahazo fampiatsoana avy amin'ny zandarmariam-pirenena raha ny fanazavana manoloana izany ny lanja soram-baventy ireo mponina mitaky ny amoahana ireo namany raha ny fanazavana trany vokatry ny etsika fitakina fialan'ny ben'ny tanàna amin'ny toerany noho ny fanararotam-pahefana sy ny tsy fisiany mangarahara sy ireo tamberin'andraikitra no antony fitoriana ao hopitalinay zao dia sy zarizary atokotany marary apetraka mibofoka ambany fa mpianatra dia sisy tableau kory an-dakilasy ambany mpianatra mibofoka mianatra afaka zarena mpitondra fanjakana misy zany raha ohatra ka misy afaka angalafaka mbola sy nisy antonganjavaka ohatra an'izao matoa zao misy antony zahay fokon'olona zahay sako matoa sako mba milaza hoe sola ny loha dia sola ka noho ny zavaka manjoana dia sy hafanipekaka zay fa nitaregna ny vahoaka dia nisangana ny zareo komity nagnatitra ny alahelinay ka raha tonga akany ny alahelinay sy ny valy dia le komity nitonga ny alahelinay ndraika voatory izavaka misy aminay nefa sy nanjary fitondram-pianakavieny ben'ny tanàna renin'olona nanamafy ireo mponina fa itoy ny tolona ary tsy hijanona raha tsy miala amin'ny ben'ny tanàna ao an-toerana tsy aivina na emotra amin'ny 3 martsa ny raharaha izay tokony hiakatra fampanoavana tamin'ity herinandro ity ireo vaovao songadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany indray no ndao rahantsika vetivety ireto indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny pejy vaovao ny Kolo TV ho an'ity androany ity natolotra ho an'ny BNGRC teny amin'ny bureau foiben'izy ireo ny fitaovana vaovao tao anatin'ny tetikasa RDRM OI tariny commission de l'océan Indien On Office for Disaster Risk Reduction sy ny plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien ary vatsiny ny vondrona européenne izany dia ho fanamafisana ny fahaiza-manao ny BNGRC ahitana fitaovam-pifandraisana fitaovana informatika ary lakana mpamonjy voina ireo fitaovana natolotra izay anamafy ny fahavonona ny BNGRC amin'ny fiatrehana loza sy ny vonjy-taitra ny trangana trano tany maro fototra farafangana io atoandro io mbola tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny firehetany ireto trano tao maro fototra farafangana ireto fa somary nanano sarotra ny mponina tamin'ny famononany afo noho ny amafisiny rivotra lehilahy renotra tekny ekipa teknika ny Jirama ny ianika andrinjiro teny amin'ny hakanin-jaza Lovasoa 67 hectare sady tsy nanao fanamiana fiarovana ity lehilahy ity no tsy nisy taratasy ihany koa na ahafantarana azy ho mpiasa ny Jirama rehefa nidina ny andrinjiro io lehilahy io dia vaky nandositra ka tsy tratry tsy karatra fa maro ny tranga fahatapahana tarbin-jiro izay mahatonga fahatapahan-jiro maharitra amin'ny toerana maro tatoato hoiny eo anivony Jirama manao avy amin'ny mpitandro filaminana araka izany eo anivony ity orinasy ity manoloana izao tranga mampiayay izao
ny otsaka androanjoma maraina tamin'ny 4:20 minitra ny trano ho nisy ny vady aman-janaka asiany reny niteraka ny tody Vanobe miaro Rakotoralahy ao amin'ny fokotany Ampiadiampy anatin'ny distrika ny Bositra tsy afatra tsy mianaka fa ny reny niteraka ny tody kosa mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Raikitra indray ny ady eo amin'ny Pakistan sy ny vondrona Taliban tao aorian'ny fanafihana nataony Afghanistan ny alatsinainy lasa teo. Ho famaliny izany hanani bomba tao Kaboul Islamabad araka ny tatitra ny manam-pahefana pakistanais. Ireto faran'izay nanamafy fa misy fetrany ny fandeferan'izy ireo ka antony nanokafany ady avy amin'ny vondrona Taliban. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany mbola maro ny fandaharana hoentina aminao amin'ity ality. Santionan'izay ny ankitsim-po izay anasananao avy hatrany ao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Ny tena kosa mametraka veloma mandra-pitafa, veloma tokoka. Nanolotra ho anao teo ny vaovao avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.